Yes, araka ny titre hitanao tamin'ny miniature fa base de l'afrobeat no ataontsika. Tsy haiko aby hoe ino raha vitantsika androany fa hiezaka foagna za hamoaka raha tsara ho anareo indrindra fa ianareo zay mijaly mitady mélodie, ianareo zay mijaly mi-compose mélodie simple nefa mampite hira regny de ho anareo ity vidéo ty. De sakavy atsipitsipiko hatramin'ny voalohany fa mety hoe tsy hagnano raha complet jusk'amina arrangement agny antsika fa antsika izy kaofa mahazo base anankiray de afaka hoe tohizagna partie 2 koa ny anankiray fa tonga de fa raha ohatra hoe vita ty de tianareo no hanohizako anazy de tonga de volagnona amin'ny commentaire tohizo dadakely mila partie 2 zahay donc izy ty niany tsy vitaintsika hatramin'ny farany sinon lasa 4 heures de temps antsika niany eto. Bon, voalohany raha ataoko malôha BPM aleo tapentsika ny BPM satria afaka tapenao BPM zany hoe kitihanao mihitsy. Ataontsika 102. Ataontsika 102. De magnaraka an'igny andeha hanoratra mélodie antsika ho an'zay efa misy patipatiny zavatra hainy amin'ny FL Studio de efa fantany hoe raha te hanoratra ny mélodie zany, te hagnano mélodie anao tsy voatery managna instrumental tegna izy hoe aka gitara de branchena gitara de enregistrena fa zay mihitsy no mahatsara an'ireto DAW mahatsara an'ireto DAW reto na digital audio work station reto na DAW tsy fiteny mihitsy zany hoe logiciel FL Studio zany fa DAW no fiteny aminazy. Ho an'zay mbola tsy maharaka hoe inona ny zavatra kitianao zany hoe mbola vaovao aminao zany ty interface ty de magnasa anao miditra am'le producer lab igny zay groupe privé Facebook am'sarany 20 000 ariary any frais d'adhésion am'le izy de ao anao mamantatra bebe kokoa fa eto tonga de fa vavany atsika. Bon, ny raha ataoko voalohany zany de ametraka accord de base za io leo andramantsika ato amin'ny augmented piano ny Arturia izy ty de ato misy preset ohatran'ny tiako zay love message ty. De za rehefa magnano composition ohatran'io tonga de fa ampidiriko ato amin'ny pistany master ny Maximus miaraka amina presetina saturation itiavako anazy am'zay tonga de fa henoko hoe ny résultat ohatran'ny any amin'ny Premiere Pro tonga de mahita sahady anao ohatran'izao ke ny résultat any am'farany any fa rehefa mi-export anazy de désactivena. Zany hoe activeko ty Maximus ty pré-saturation le zany hoe efa misy hafanana hafa mihitsy ao am'le composition-nao. Tiako zany tonga de fa maheno hoe ohatrohatry ahoana ny résultat ny sonorité an'ty instrumental ty rehefa vita le izy. Bon, ty rehefa voilà, rehefa nahazo an'ty tsika love message ty ny preset de somary aka accord de base. Bam. Iny base, iny root note zany hoe root racine mihitsy fakany reny no mi-composer ny base line antsika na ny basse.
De za rehefa mi-compose zavatra tonga de atomboko am'le basy mihitsy le izy. De somary inversentsika am'zay ny accord madinidinika ohatra hoe ty ampovoany ty, ohatra hoe ty ataontsika octave ambony, ty ataontsika octave ambony, ty ohatra hoe ampidinitsika ambany, de ty ampiakarintsika ohatra. De manome sonorité hafa izy amin'io. Ya. De kaopiheko igny am'zay milopy tsara fa ty somary aheriko bam bam, averiko koa ty fa aleo ty no ampiakariko. Aleo averiko ihany. De tonga de omentsika piste kely izy atao amin'ny mixer track, tsy anao mixe be ohatry ny ahoana fa juste hoe manala. De io tsy voatery hoe alanao fa re vao hitanao fotsiny hoe OK izy de OK. Raha ny fanenony zany zao efa hitako OK, tsisy manelingelina anahy, tsy mahazo loatra ny basy de avelako eo le ry. Somary asiako stromaiseur kely zany hoe tsy ampiarahako miaraka am'tontona efa ataoko kring. De tapahako reto rambony reto. Tsy mihoatra any zalahy, tsy mahazo mihoatra any. Lasa manimba rivy. Manimba rivy raha vao mihoatra. Ataontsika ohatran'izay koa ty ato misy mihoatra ato alana. Ty ohatry ny ampiakariko ihany ampiakarinsika ihany le ry fa mampalahelo. Tsy hoe mampalahelo fa sonorité an'izy miakatra iny, couleur tiako kokoa fa nanao erreur be da be za, nanao erreur fatale mihitsy za. Tokony hoe vao manokatra projet tonga de sauvegardenao le izy, tsy haintsika raha ataon'ny JIRAMA sao de maty tampoka ny jiro na maty tampoka ny machine. Aleo tonga de fa amentsika anarana kely, aleo safidy dossier mihitsy. Safidy dossier mihitsy FL Community. Ataoko hoe YouTube ty pour non base de l'afrobeat. Base de l'afrobeat, de sélectionner un dossier. Ataoko base de l'afrobeat ihany eo. Voilà, safe za amin'iny tsisy ahiahy hoe tabaka ny jiro fa manana backup. De ity accord ty somary asiantsika escalier. Le escalier tiako tenenina io mba note mi-compléter anazy. Ohatra hoe aty amin'izy loop iverina aty amin'ny voalohany indray asiantsika
Tiriri. Ohatra ti ti ti. Tiriri. Lasa over 15/4 ty. Tandremo ma voakitika an'ity fa lasa tsy mifanaraka am'zay tianao ataova nanaovana anazy. Yeah. Yeah. Ahena kely ny vélocité. De voilà avelantsika eo aloha iny accord de base iny de miditra amin'ny accord manaraka indray za. Aleo haka gitara atao amin'ny contact ato. Haka gitara kely atao amin'ny contact ilia FI mauve ty anisan'ny gitara elektrika. Hitako hoe matsiro ny nahandro ato chef dadakely mikonokonona ny nahandro. Zany le ry zany tombo aleo aloha. Karantsika kely. Tena tsisy zavatra tapatapahana ty zalahy tonga de ding. Aleo aloha tonjoka solo le ry ty. Le bassiny. Tiri tirilim titi. Tiririm dun dun tiririm. De copientsika iny fa asiantsika variation kely. Oay, inona zany atao contrôle. Oh! What's up? Zay. Contrôle B iny a.
Raha somary asiantsika tiriri. Tererere. Yeah. Yeah. Ty somary ataontsika taraiky kely fa lasa ao anatin'ny temps loatra de ohatran'ny tsy mitontona tsara izy zany. Yeah. Inona manaraka ny vélocité ngamba tsy kitihako fa asiantsika io zao raha alefa efa milay iny ndraso aloha ampidiriko ao anatin'ny mixer track, ampidirintsika ao anatina mic, somary akantsika kely ny basy eo to low mid eto. Somary alefantsika miaraka amin'ny efa hitany ihany zany raha avelantsika amin'iny izy efa savany sonorité fa za tia nisy touche somary misy slide kely am'le gitara de tonga antsika manao an'le slide ty angamba izy zay apetaka eto fotsiny ty note ty de mislide ho azy io. Zay izy fa ataoko kelikely. De iny contact iny ty contact ty zany ataontsika tonga de efa audio avadika antsika audio izy am'zay maivamaivana ny processeur-ntsika manao lecture an'le projet de voilà aiza le rito eo lasa aloha alantsika iny séparentsika reto fa lasa mitambatra. Ty le gitara render and replace fa ity enable master effect ty désactiventsika am'zay tsy mahazo an'le saturation maximus izy am'zay
normal ihany ny volume. Voilà. De omentsika piste vaovao le ry a. Omentsika reverb kely a. Misy dimension tsara le ry am'zay. De somary akombontsika le ty aloha ty. Voilà. Voilà. Somary mbola nalantsika kely. De ty koa avadika antsika audio fa ambelantsika ny midi. Le midi izy mbola misy an'ireto note reto a, ianao mbola afaka manoratra an'ireo note reo anatina piano roll fa rehefa avadika antsika ho audio izy a de tsy afaka kitihana intsony fa avadika antsika satria ity a tsy mifafa fa miangona eto. Rehefa audio izy a de maivana ny processeur manao lecture. Yes. Sauvegardeko. De za rehefa miprôdy ohatran'izao tsisy formule hoe tsy maintsy arahana. Fa zay mampiainga ny inspirako io a, de ny inspirako am'zao tonga de te hanao base-na drums kely a, de asiako pattern ny drums ato. Fa alohany anaovako ny drums tiako zany efa maheno hoe ohatry ny ahoana ny rythme an'ty raha asiantsika shaker de hitady shaker kely vetivety. Atao amin'ny banger ato a. Voilà, ty le ry a, efa haiko mihitsy ny tiako a. Mafy loatra. Mentsika track le ry. De processentsika kely vetivety a. Asiako EQ, paramétrique EQ 2. Io zao fa misy basse be io tsy ilaina io a. Fa tsy ataoko mahia kely anefa. De asiako transient processeur kely io. Transient processeur manala an'le transient na le pic-n'ny volume. De manala an'le ramborambony. Ty zao raha ataoko désactiveko de misy ohatry mifasipasika ramborambony. Fa raha ohatra ka alantsika ny release tonga de mifintana le izy. De tiako i-créer-na bounce ihany le izy de asiako kickstart avy amin'ny Romero. Zay. De ampiakariko ty swing ty am'zay accentuer zany ny bounce-n'le izy vao may ohatry ny misy retard kely zay any am'drums na sy moa exagéreko rehefa avy eo. Jery drums ato amin'ny Yongo G ato a. Ty zao ohatry ny tiako ty, ohatry ny perka ty a, fa tomboko. Atao voalohany eto.
Ataontsika am'le mahazatra tak 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 tak. Ataontsika am'le mahazatra io a. De copieko parapatonga arỳ amin'ny 5 arỳ de hijery snare am'zay za satria iny perka ihany. Oui, voilà. Voilà ny snare tonga de copientsika ty a. Copientsika eto ambany eto. Exagéreko am'zay ty a. Tonga de fa oui, zany mety papak ohatran'ny retard kely. De copiensika mankany igny titik. Eto zany manomboka eto sélectionneko de contrôle B rapide. Hey! Sintsika ty ohatran'ny voix kely ty tonga de panentsika gauche ato le izy. Fa maninona no lasa toy izany raso? Ty mahatonga an'io C0 ny route averintsika C5. Clic droite no namerina anazy. Yeah, somary ataontsika ambanimbany kely. Tiako ohatran'ny tiako zany perka zany pom pom. Any am'le fotoana tsisy kick any anaovantsika anazy. Ty somary ataontsika asiantsika retard kely. Somary mbola asiantsika. Voilà. Tiako ohatran'ny molay a. Eto misy anazy. Intsika ny ty ohatran'ny varatra tsy hainao ohatran'ny varavarana voatata. Oh! Aka kick am'zay a, atao VSB survivor. Somary processentsika kely indray ny kick a, omentsika transient kely ataontsika kick madio a. Kick madio.
Rito afaka anaovana an'iny a na ato koa afaka anaovana an'iny anie. Aiza le kiky? Ty. Tsy tadidiko ndray. Ato, pôdra. Somary désactiventsika le pôdry ato. Voilà, de somary verimberiko kely fa lasa ohatran'ny midécale loatra. Efa ça va ndraiky izy zany. Asiantsika fond, somary asiantsika fond kely. Asiantsika fond expand ao misy fond milay. Izy tsy hainao hoe aiza zany fond zany. Expand atao amin'ny soft pad Kotlin ty ngamba izy zay ry avy mahalala ao amin'ny tompo. De ty ngamba kopievantsika ty. Kopievantsika ato amin'ny expand ato le ry de voilà. Contrôle Q. Reto amizay somary ampiakarintsika. Ataontsika ohatran'ny
ataontsika manaraka ry zalahy andraso aloha désactiveko ny kick. Somary anandrana metaka basy atao amin'ny subomby basy 1 ty preset aiza moa ty le ry zay le 4 somary essayevantsika mavesatra izy ty. Timpodum. Bom. Bom. Vernatil. Tenanao zavatra adala. Tudum-tum, tudum-tum. Voilà, on a une base les amis, base fotsiny iny hoa fa amina production ohatran'izao manko tsara mihitsy a, ohatra hoe vitanao ny base de maka aina kely a, zany hoe omenao maka aina kely ny créativiténao satria raha ataonao bambara eo mety misy détail, miesa-pe anao amin'ny androany satria efa bourré anao a,
De tsara apetraka anao ohatra hoe un jour tsy kitihana aloha le projet de après an'iny un jour iny zay vao mikitika an'le projet de miverina mirafraîchir an'le créativité, mety mahita zavatra vaovao, mety misy le efa nataonao tsy tianao de tianao soloina zavatra hafa. De avelako eto aloha ty composition-na base-na afrobeat ty tena hoe composition maha composition anazy fa miankina amin'ny commentaire-nareo. Raha misy olona anankifolo fotsiny mi-commenter hoe anaovy partie 2 an'ity prod ty zany hoe tohizana ty de vitaina hatramin'ny farany de vitaintsika izy. De araka ny nambara efa matetitetika fa misy ny atao hoe FLTMOL zay formation complète amina vidéo am'teny gasy natao ho anareo ho antsika liana am'resaka création instrumentale sy ny mixage vocal amina FL Studio de le FLTMOL complète. De après an'zay raha ohatra ka mbola sahirana ianao hanaraka hoe vidéo, zany hoe tsisy olona manory fa amina vidéo anao mianatra, de misy koa ny groupe Producer Lab, groupe privé izy io natao hitantanana ny débutant rehetrarehetra te hanomboka ny aventure ny FL Studio de io groupe io mi-existe 20 000 ariary ny adhésion-ny de ao zany ny tena mitantana ny débutant rehetrarehetra amina création instrumentale fotsiny. Tsy miresaka mixage vocal sy mastering antsika ao anatin'le Producer Lab fa tena création instrumentale fotsiny satria tsapanay hoe défi be ilay izy. Donc résumé kely hoe inona ny vitantsika tamin'ny alalan'izay tamin'izay fotoana zay nahita an'ity accord voalohany ty. De nahita an'ity gitara ty. De avy teo nahita an'ity drum ty. De nahita expand miaraka am'le bass andraso. Zay izy zalahy mbola voilà efa tsy averina tsony ny fisian'ny FLTMOL formation complète amina vidéo amina teny gasy tonga de efa napetrako amin'ny description ny contact azahoananay, contact ny page Facebook miaraka amin'ny WhatsApp de Producer Lab ho anao zay débutant de efa tsy ho ela miomana sady fa ho hisy ny formation vaovao tena hoe hamadika ny business ny zavatra fa hainao zany hoe olona efa mahafehy tsara ny asany no ampinay amin'io formation manaraka io mety any amin'ny mois d'avril any izy vita soamantsara dia alefanay ihany ny communication amin'ny page amin'ny chaîne YouTube sy ny rehetrarehetra. Stay tuned guys. Iny aloha ny nahandrontsika androany teneno amin'ny commentaire hoe ohatrany ahoana ny fahitanao anazy de tohizana ve sa tsy tohizana raha feno full ny commentaire miteny hoe tohizo partie 2 de tohizantsika ny partie 2 guys. Magnamia rendez-vous anao amin'ny fotoagna magnaraka koa dadakely the producer. Miredredy.